Fa manoloana ny vaovao samihafa mikasika ny fahatratrarana ireo sokatra miisa 370 sy 400 saika ahondrana antsokosoko tao Ivato omaly dia nisy ny fanazavana nentin'ireo tompon'andraikitra samihafa eo anivon'ny fadintseranana. Entité samihafa toy ny avy eo amin'ny sampandrarahany fadintseranana, ny fikambanana sy ny olona tsara sitrapo no nahafana nahatratra ireo sokatra izay noentin'ny mpandeha iray hiazo a Nairobi tamin'ny sidina Kenya Airways omaly araka ny voalazan'ny receveur des douanes nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao izay no tanterana ny tolakandro teo tany Ivato. Ny service de lutte contre la fraude no nampandre ny fikasan'olona iray anondrana ireo sokatra ireo ka denidina tany amin'ny escale ireo tompon'andraikitra. Nisy ny fanazavana ny fomba fiasa izay noentina. Nisy ny rayon douanier fa izay tsy nijanona anatin'le territoire douanier rayon douanier fa lasa indraindray mety nieritreritra hoe afaka manao lisy zay obligation sy zay mission ataony zay tsy miditra am'izay fa zay kosa mahita hoe raha ao anatin'ny esprit ana gestion coordonnée des frontières raha ohatra hoe nandalo filtre maromaro zao zavatra anseho zao manimako nisy resaka eno tamin'ny gazety eno tamin'ny raha aina manjery eno mivoakatra any amin'ny France Inter ao izy dia misy resaka complicité ny tinetenina raha ho cité zay nanomboka tany amin'ny filtre tany amin'ny zone publique ave raha nandalo katratehany natratraran'ny douane azy inona zavatra nisy zay zany fampetretana tinetenina satria mba mahavarina ihany raha hoe bon tsy miteny foana hoe le douane dia etretina fa ao anatin'le hoe zavatra iseho zay fa zay rehetra nandalovana izay ve noentina zany ilazana fa hoe nanao an'izao zay fa mahafantatray le izy nanao an'izao ary na le ora raha mahagaga fa fantaisiste be raha hitany amin'ny gazety hoe le zavatra anseho tamin'ny raika amby folo sasany zay nefa ao anatin'ny procès verbal dia miteny tamin'ny raha io zavatra io no niseho dia zay zany mieritreritra raha nalala an'izany ny olona responsable tamin'ny zone talohana nandalovany tao amin'ny douane inona tsy nandraisana an'le olona nanaovana interception le olona. Ireo sampandraraha rehetra no atao hiaro ny harem-pirenena raha ny voalaza fa samy manana ny anjarany raikiny kosa ny tsirairay avy.